kivy nareo mino fa de hoe ten'Andriamanitra na le tsy pelina fotsiny zao ve ten'Andriamanitra ve ny mpaminandro manao ohatran'izao de zao ny tsy pelina fanoratana le incohérence tsisy mandeha amin'ny lony le izy de zao le teny Andriamanitra. Mangala ondraha vo mino fatany mangala ondraha raha zao lazana fa teny Andriamanitra na le soratra na le contenu ao anatiny ao tsisy logika incohérent ary petapetatoka atao fatany. Salama daholo androany azy zany hiaraka andinika aminareo ny baiboly. Efa nikasa ny tenako hiditra anatin'ny fikambanana mpamaky baiboly fa androany zany ny teny izay ka tsika fampianarana dia nalaiko ao amin'ny testamenta taloha Genesis toko faefatra manomboka amin'ny andiny voalohany ka hatramin'ny andiny fahaenina. Amin'ny anaran'ny Tompo no amakitsika izany. Ary Adama nalala ny Eva vadiny dia nananaraka Eva ka niteraka any Kaina. Ary hoy izy efa nahazo zazalahy tamin'i Jehova ary niteraka ny Abela ralahiny koa izy. Ary Abela dia mpiandromby ondry ka i Kaina kosa mpiasa tany. Ary rehefa afaka elaela dia nitondrany Kaina ny vokatry ny tany ho fanatitra i Jehova. Fa nitondrany Abela kosa voaloha terak'ondriny dia izay matavy. Ary Jehova nakasitraka any Abela mba mifanatiny fa Kaina mba mifanatiny kosa tsy mba nakasitrahany. Da velako nareo amaky ny toyan'ny inona moa zany ny soatra masina satria tsy raha ohatra vakiketo lasa lava be ny videotsika nefa moa Jesosy tsy manome mega nareo amakina baiboly. Raha tokony ho izy hoe tokony mangataka amin'ny Jesosy nareo hoe te hamaky baiboly en ligne sa Jesosy ka mba ameo mega. Fa zany aloha de nofinofo zany tsy azo mega mihitsy nareo. Ka ny antony tsy nanakako zany fa naka le inona moa zany andinina ny baiboly tsy miana ohatr'izao fotsiny azy zany. De ny zavatra tsapo voalohany de na mamaky liza raha de mandreraka be tsy mazava tsara dalàna satria na ny antony satria zavatra amin'ny teny greka na amin'ny teny vazaha no adika amin'ny teny gasy nefa zareo mpandika amin'ny teny gasy olona tsy mafia le teny gasy. De zao defa mipetraka le problème hoe maninona moa Andriamanitra tsy afaka manao baiboly version gasy tonga de vita version gasy tsy mila vazaha mandika. Eo defa mipetraka ny ayainay zay lazana fa hoe tsy pino satria tsy normal no maninona amin'ny baiboly hoe lazana fa tenin'Andriamanitra ny vazaha no mandika azy amin'ny tenitsika. Andriamanitra ka tsy afaka mandika an'io. De miteny ndray sasany mila mandinika mila mivavaka ianao mandroaka zany anao mivavaka mamaky ny izy de Andriamanitra no manome inona moa zany dikany aminao. Fa raha zao tsy pelina zao zao lazana fa ten'Andriamanitra de ialako tsiny aminareo. Fa tsy de izay loatra no resaka androany fa hoe inona moa misy olona amin'ny rahalahy de samy anefa fanatitra amin'Andriamanitra. Ny ray hipiasa tany amin'ny mampiasa tany anazy de ny vokatry ny taniny izay ny fananany izay no atenany amin'ny izy moa Jehova. De ny anankiray mpiompy de le farany matavy am'le zanak'ondry teraka nateriny tany. De maninona moa Andriamanitra no tsy makasitraka n'le fanaterana nataony Kaina. Zay ve le Andriamanitra be fitiavana? Zay ve le Andriamanitra be fanomindram-po zay nareo? Ho Andriamanitra dia fitiavana. Maninona tsy ekeny tsy akasitrahany le fanomezany anankiray inona ny antony? Ary zay tsy fankasitran'Andriamanitra ny anankiray zay tonga de miteraka disadisa fankahalala de mialina lazainy fa mialina i Kaina normal be
raha ohatra samy manome cadeau de zay nanana nomeny fa raha ohatra ka nanana ondry koa i kaina de mety nandefa ondry fa toute façon tsy normal mihitsy zany tsy normal mihitsy zany hoe rehefa manatitra fanatitra fotsiny izy amin'ny fony defa zay fa maninona no hoe tsy akasitan'Andriamanitra ireo de mbola voatany amin'ny voalohany zany Andriamanitra de micréer haine ho an'ny olona samy olona micréer disadisa résultat ny vonoany kaina i Abela normal be zany avy amin'iza mahatonga zany avy amin'Andriamanitra zay ve Andriamanitra fitiavatra zay mahatonga ana miteny hoe zavatra atao tofatany le baiboly zavatra n'importe quoi de avy eo latsa-dra zany de amin'ny tany de tonga ndray Andriamanitra nanontany ny isa moa i kaina hoe fa aiza ny rahalahinao de mivaliny kaina boraingina hoe za nga mpitahiry ny rahalahiko normal be hoe ianao ve Andriamanitra de atiampo reo manontany aiza ianina ary d'ailleurs raha ohatra ka misy olona maty raha ohatra maty i Abela raha araka finoanareo de Andriamanitra niantso azy zay olona maty ozy nareo tsisy olona maty fa tany fa nantson'Andriamanitra ka ohana ny Andriamanitra manontany mitsapany kaina ndray zany izy efa nafijabaha kaina hoe tsy akasitrahany le cadeau de rehefa nijabaky kaina Andriamanitra no manome fahotana azy de ny vonoany de rehefa avy eo amizay izy ndray manontany hoe fa izy Abela de valiny kaina branky le hoe za tsy mpitahiry anazy mihitsy de noho izy zavatra zay nefa Andriamanitra any responsable n'io famonoana io de nisazin'Andriamanitra i kaina hoe lasa anao mirenireny mijenijeny eran'izao tontolo zao fa tsy mahazo mipetraka eto amin'ny anina eto atao amin'ny Sahedeny eto de nandeha tany amin'ny toeratsoana hoe nadoka moa zay sy nanabo izy moa i kaina de eo amizay no ahitantsika ny incohérence ny baiboly n'importe quoi ny baiboly araka filaza de tsisy olombelona fa i Adama sy Eva ny olombelona voalohany namboarin'Andriamanitra zay ny voasoratra hoe tena hoe tsisy inona teto fa de hoe nasinanina de ny samerda izy moa i Adama de nalain'Andriamanitra ny taolatehezana de namboariny ny Eva nefa rehefa andeha irenireny kaina de matahotra ao sao de vonoan'ny olona izy any tokony amono anazy izy andeha hoany de inona moa atao sao de vonoan'olona izy de doza Andriamanitra hoe aleo asina marika raha asa nasina marika amin'ny lamosiny kaina ato hoe ity tsy azo vonoany ty fa zay mamono ny kaina izy Andriamanitra de tena inona moa zany valiko impito saziko impito saliko 7 fois zany le eloko an'le olona zay mamono ny kaina zany hoe zany misy olona tsy azo vonovona fatany misy olona azo vonona raha ohatra namono ny Abela zany kaina de sazy normal fa raha ohatra ka olona hafa kosa mamono ny kaina de fois 7 ny sazy de normal zany samy namono olona zany fa tsy mitovy misy zany olona mboafidy misy olona tsy azo kitihana de d'ailleurs izy moa zany le olona mety amono ny kaina satria Adama sy Eva nijanona amin'ny Sahedena fa le ry nandeha tany de lasy le ry tany lasy le ry izy moa kaina tany de rehefa tany amin'alehan'ny tany kaina de nahita vehivavy izy fa tsy niteneny baiboly hoe izy anaran'le vehivavy fa niteraka ny Enoka moa Enoka teraka ny Enoka ry zareo eo zany de efa misy mystère zany hoe inona moa natony tsy lasan'ny baiboly hoe izy ny anaran'le vadiny kaina sady d'ailleurs ahoana ahitany kaina vadiny raha ohatra ka Adama sy Eva rery no olombelona nisy de nahita vady izy niteraka ny Enoka de nandeha amizay ny arbre généalogique tsy mety tapitra tato inona moa Enoka niteraka ny tsy fantatra vadiny Enoka na izy niteraka ny Irada niteraka ny Meojaela de Meojaela niteraka ny Metusaela niteraka ny Lameka le Lameka ndray nampirafy raha tsy diso atao tsy mahazo mampirafy raha tsy diso
tsy diso atao hoe tsy mahazo mafimafy olombelona. Lameka nampiafy a de anankiray ada de anankiray faharoa zila. De avy eo amizay a i zila izy hoe mpiandromolay ny zanaky zila zany a zanaky ada zany a jabala de narandralany jobala. Tsisy rakotina rabe mihitsy eo a, tsisy rakotina raso mihitsy eo a. De nalabavin'ny tobala kaina de nama tsy lalana zao ina atao ina daholo moa zany io zany atao ina daholo. De i Lameka niteny tamin'ireo vadiny anankiroa reo, hoanareo vadiny Lameka de tandreminareo fa zaho izy Lameka efa namono olona tsy haiko izy le olona volohany Lameka fa namono olona namono lehilahy noho ny feriko. De aveo izy tovolahy koa noho ny faratra namono olo anankiroa. Ka nampitandreminy Lameka ny vadiny anankiroa reo iada sy zila hoe vonareo raha mamono any Lameka izy zany a. De tena hoe fois zao satria raha izy zany hoe izy namono ny kaina de sazin'Andriamanitra 7 fois fa raha mamono anazy zany a de any amin'ny tsy haiko fizy teo da ny vadiny valina fito reny zay mamono ny kaina de 7 amby 70 eny zany a. Nina moa zany sazy amin'Andriamanitra zay mamono ny Lameka. Reka quelle connerie, la Bible quelle connerie. De aveo i Adama ndray a nahita vady vaovao fa tsy tenena izy le vady vaovao hitany Adama io de niteraka zazalahy na vehivavy anarany antsoina hoe Seta. Zany hoe zany a Adama sy Eva ny olona olombelona voalohany. De Kaina sy Abela niady nivonoan'ny Kaina i Abela zanaky zareo a. De sazin'Andriamanitra izy moa i Kaina irenireny. De izy nandeha nirendreny tany de nahita vady. Nahita vady izy tany de niteraka Eva de vesaka karaza io. De entre temps nahita vady koa i Adama de niteraka ny Seta. De niteraka zany antsoina hoe Inosy. De tam'izany no vao niantsona ny anaran'i Jehova Inosy ny zanaky Adama tamina vehivavy hafa. Ka tsy haiko taiza nahitany Adama ino moa sa vehivavy hafa tamin'io fa zary tetenina de n'importe quoi le bibola zany fa ten'Andriamanitra kivy nareo mino fa de hoe ten'Andriamanitra na le tsy pelina fa tsara zao ve ten'Andriamanitra ve ny mpaminandro manao ohatran'izao de zao tsy pelina fanoratana le incohérence tsisy mandeha amin'ny lony le izy de zao le ten'Andriamanitra. Mangala ondraha vao mino fatany mangala ondraha raha zao lazana fa ten'Andriamanitra na le soratra na le contenu ao anatiny ao tsisy logique incohérent ary petapetatoka atao fatany.